An-dalana Hody. An-dalana Hody. Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny Pasteur Andriamparany Rabelohataona. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Opfay Radio. Manolotra ny araba indray amintsika rehetra izay mpanaraka an'izao fandaharana fampahirezana fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izao. Ny tenako Pasteur Andriamparany Rabelohataona no miaraka amintsika. Mialohan'ny anomboantsika ity fampahirezana mitondra lohateny hoe An-dalana Hody ity dia andeha hanondrika lohantsika hivavaka isika. Tomb'Andriamanitra eo misaotra anao zay no ny fitiavanao sy ny fampindramponao ny fitantananao nomenao fotoana iray ahafahana miaino izao. Mitenena Tompo fa miaino izay areo andreny teninao rehetra dia ampahitao fandresena, fahombiazana, fitahiana, fahasoavana, fahasambarana amin'ny fomba manokana. Avy lesona lehibe no sotominy eo anatin'izao teninao izao. Ny anaranao Jesosy. Amen. Manana loha hevitra maromaro isika izay hojerevana mifanesy eto mahakasika atsika izay mpanaradia an'Andriamanitra, mpanaradia an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana. Kanefa izany fanarahana dia izany dia misy karazan'olona samihafa ao anatin'ny fiangonana izay tazana eo amin'ny fanompona. Ary tsy vitany eo amin'ny fanompona ihany fa tazana ihany koa samy manana ny fijeriny amin'ny fiatrehana ny fahotana na ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Sokajiantsika efatra izy amin'ity fampianarana izay ataontsika ity. Tsy vita ao anatin'ity fampianarana anankiray ity avokoa izy rehetra fa jerentsika amin'ny fampianarana manaraka. Ny voalohany dia izao hoe ireo mpino Kristianina izay manao ny ratsy tsy matahotra an'Andriamanitra. Ny faharoa dia ireo Kristianina tsy manao ratsy satria matahotra ny valiny sy ny fitsarana avy amin'Andriamanitra. Ny fahatelo dia ireo izay Kristianina mpino manao ny fandikan-dalàna na zavatra ratsy noho ny fiheverany fa tsy fidiny ho azy ireo zany. Ary ny fahaefatra dia izao hoe ireo Kristianina izay mihevitra fa tsy tokony hanao ratsy ny Kristianina satria miaraka amin'Andriamanitra izy. Ireo zany loha hevitra izay hojerentsika mifanesy eto anehoantsika ny fiainana Kristianina andavanandro sy any amin'ny fiangonana sy any amin'ny toerana rehetra misy, any am-piasana, fianarana sy ny sisa. Mino fa mety afaka ampitomboana izany na somary fitinina, kanefa ireo no ahafahantsika mamelabelatra mazava ny tinam-bava.
Ny jerevantsika an'io zany dia zao hoe ireo kristianina mpino izay manao ny ratsy satria tsy matahotra an'Andriamanitra izy. Misy antony betsaka ny mahatonga ny olona kristianina manao ratsy. Ny antony dia zao, voalohany fantany hoe be fahasoavan'Andriamanitra mamindra fo foana, mamela heloka. Zay ny antony anankiray. Faharoa koa, efa fantany ihany koa hoe manahoana ny fiainany amin'izao dia manao kajikajy izy ny amin'ny fibebahana sy ny fialana ratsy ataony, dia manaroatra manao ratsy izy amin'izao. Eo koa anefa ny sasany izay mamorona lalàna ho azy manokana amin'ny fijeriny zay heveriny fa mety mety tsara manao an'ity zavatra ity ka, azo atao tsara ity ka, tsy maninona kosa aloha ity reto kosa aloha mety mety tsy mananina kosa aloha Andriamanitra ve tsy comprendre. Manao zavatra ohatran'izany zany ny kristianina. Ao amin'ny Josoa dia misy tantara anankiray izay amitinana an'ity zavatra ity. Josoa 7:20. Josoa 7:20 dia misy zavatra be dia be tenenin'Andriamanitra alohan'ny Josoa eo amin'ny 7 hoe mba tsy hakanaisanareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo izy ny anaran'Andriamanitra dia aoka tsy ho tonononareo na ampianianinareo akory aza, ary aza manompo azy na miankoraka eo anatrehany. Fa Jehovah Andriamanitra eo ihany no ifikio araka nataonareo mandrakariva, mandrakandroany. Zany Andriamanitra zany dia efa mametraka dia eo amin'ny 9:20 amin'ity Josoa ity hoe dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tia ny Jehovah Andriamanitra eo. Zay ny fanompona izay tian'Andriamanitra atao tsika. Mifanohitra ilay voalohany sy faefatra, ity ataontsika ity sy ilay lohahevitra faefatra dia mifanohitra tanteraka, satria ilay lohahevitra faefatra dia ny hoe tsy tokony atao ny ratsy satria tsika miaraka amin'Andriamanitra, zay voalazany eo amin'ny 9:20. Fa ity atrehantsika ity zany fahazavantsika ity dia ireo izay mivavaka maneho ny tena no mpivavaka nefa tsy matahotra ny anota ihany koa, ary mahita fifaliana amin'izany fahotana izay misy izany. Dia izao no lazain'i Jesosy, lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Josoa 7:7. Eo amin'io Josoa io ihany 7:7 ny 7. Ao Josoa: indrisy Jehovah Tompo, nahoana no ampita ity firenena ity foana teo Jôdana ianao, anoloanao anay eo an-tanan'ny Amorita, andringanana anay. Inay ane izay mba nety nitoetra tany an-dafin'ny Jôdana ihany. Inona ny zavatra nitranga teto? Ny zavatra nitranga dia tsotra. Anafika an'iyay ny zanak'Israely, Josoa sy ny sisa. Rehefa nalefa ny mpisafitany ny jery dia nahita fa raha amin'ny fomba fiteny tsotra dia hoe maivana loatra ny ao amin'ny ay, mora resy kely, mora azo zany, mora baboina zany. Ka ozy reto mpisafitany reto hoe na 2 na 3 aza dia efa mety, dia efa mandresy andreo. 3 2 dia efa maharesy andreo. Nalefa izy ridana nitsoka reto miaramila ny Israely reto ary nahafatesana miaramila amin'ny 30 mahery.
dia tonga teto amin'ity andininy fahafito dia ny talao itsosoa hoe indrisy fa inona ny zavatra nitranaka teo amin'ny andiny fahavalo. Indrisy tompo inona intsony no lazaiko fa na ny Israely efa niambo teo anoloan'ny fahavalony. Izao izy Josoany ren'ireo Kananita sy ny sisa ireo dia ho afa-baraka hatramin'ny anaranao, dia ho afa-baraka. Dia ny ankohoka i Josoa. Andiny fahafolo dia hozy Jehova hoe, dia ho Jehova tamin'ny Josoa, mitsangana nahoana no miankohoka toy izao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra vaoziny izy, sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony ao amin'ny entany. Jereo le zavatra nitenenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy faharoa amby folo hoe efa nanota ny Israely. Ny Israely, zany hoe ny Israely rehetra zany. Satria efa naka tamin'ny zavatra vaoziny izy, sady efa nangalatra sy namitaka koa ka nataony ao amin'ny entany. Nefa ny Israely rehetra tsy nangalatra, fa misy anankiray na fianakaviana anankiray ao anatin'ny firenena anankiray, dia ny firenen'i Joda no nangalatra. Dia ozy Jehova manohy an'ilay teny hoe koa tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalony zanak'Israely, miambo eo anoloan'ny fahavalony izy satria tonga vaozina. Tsy homanareo intsony eo ratsy ho levonina tsy eo aminareo ny zavatra vaozina. Dia nasain'Andriamanitra no jerevana hoe iza no nanao an'izay zavatra izay, dia nataony filokana mba hahafahana nijery. Natsona ny Israely rehetra, nalefa ny filokana. Dia tonga teo amin'ny andiny fahafito amby folo dia nitondra eo fokon'ny Joda izy, satria ny fokon'ny Joda zany no tanana tamin'izay. Dia avy eo efa nalefa indray tao anatin'izay dia ny fianakavian'i Zera no ny tanana. Dia efa nalefa indray ny fianakavian'i Zera natao isam-batan'olona, dia Iakana zanaky Karmi no tratehaka avy tamin'ny firenen'i Joda. Izy zany ny fianakaviana nanao an'ilay zavatra. Nefa Jehova dia nametraka hoe ny Israely no nangalatra, ny Israely no vaozina. Raha ny tokony ho izy ka nandeha niady Iakana, dia tokony ho izy no ho faty, fa tsy le olona hafa nandeha nanafika tany ireo miaramila ireo. Tsy eo ny tokony ho faty, fa tokony Akana sy ny fianakaviany manontolo, satria ireo nangalatra amin'Andriamanitra. Dia rehefa tratra azy amin'ny andininy fahapolo dia nanontaniany Akana zany hoe inona ny zavatra nataonao, ary Akana namaly an'i Josoa ka nanao hoe eny tokoa, izao no nanota tamin'i Jehova Andriamanitra ny Israely, ary izao ka izao no nataoko. Fantany tsara hoe fahotana fa nataony ihany. Tandremo fa zava-doza eo amin'ny fitahiana, eo amin'ny fiarovana, eo amin'ny fitantanan'Andriamanitra, ary eo amin'ny fantotona ny anaran'Andriamanitra, ny fahafantarana hoe fahotana nefa atao foana. Mila esorina zany fa ozina ho an'izay manao an'izay.
dia ozy ny toyany 120 dia nanazava iakana nahita akanjo tsara avy any Babilôna sy sekely volafotsy 100 ary anjam-bolamena lanjana sekely 50 tamin'ny babo dia nitsihitra ireny ao ka naka ary ondreo voafinao ambanin'ny tany ao amin'ny laiko eny ary ny volafotsy ao ambaniny. Akanjo eto volasa nahita kapoty tsara avy amin'ny Babilôna sy akanjo tsara tarehy mahafinaritra vita avy amin'ny volon'ondry sy ny sisa. Dia tsy izay ihany no hitany fa sekely volafotsy 100 sekely volafotsy 100 dika tsotsotra dia eo amin'ny 2 kilao sy 300 grama eo. Nahita volafotsy 2 kilao sy 300 grama ary anjam-bolamena lanjan-tsekely 50 dia nahita volamena koa izy 570 sy 500 grama 575 grama tamin'ny babo dia nitsihitra an'ireny. Mahafinaritra ny akanjo mahafinaritra volamena volafotsy ary izay ny mahazo antsika kristianina amin'izao vanim-potoana izao. Fantatsika tsara fa mino an'Andriamanitra itsika, fantatsika tsara ny zavatra tsy tokony ataontsika na aiza toerana misy atsika na aiza toerana misy atsika. Tsy tokony mangalatra isika, tsy tokony mamono olona isika, tsy tokony mijangajanga isika, tsy tokony mandainga isika, tsy tokony manao zavatra ratsy isika. Fantatry Jehova zany, mihodiny Jehova, malahelo izy, menatra izy, tsy mirehahe taka ny fananany any Joba, satria Joba rehefa nirehahe Satana hoe za no mpitesta ny olona eny ambonin'ny tany ohatrany tsisy mijoro amin'Andriamanitra, dia ozy Andriamanitra hoe mba efa nijehenao ve Joba? Ndana testeo izy mihitsy no manome alalana. Jehova Andriamanitra mihitsy no miteny andana testeo, tsy Satana no miteny alao mba hitestiavako azy, alao mba alaiko fanahy. Tsy Satana na Losifera no teny an'izany fa Jehova no miteny andana. Menatra anao Andriamanitra, tsy mandroso anao koa hoe tingeny kristianina ka any am-piasana sy any amin'ny toerana rehetrarehetra any dia manao ratsy ianao. Alao ny olona ny hanaratsy ianao, alao ny olona ny hanenjika ianao, alao ny olona ny hanao an'izao zavatra ratsy rehetra hitenenany ianao izao, fa tsy ianao. Ianao manana olona omem-boninahitra, manana Andriamanitra omem-boninahitra, manana fiainana feno voninahitra. Miaraka amin'Andriamanitra ianao amin'ny tsy fanaovanao ratsy sy fanekenao ny ratsy. Ka indraindray ianao mahita ny fananan'ny olona dia mitsihiritra ianao. Zay le voalaza na voany iakana teo amin'ny 120 hoe dia nitsihiritra ena ka naka. Misy olona te hanan-javatra fotsiny izy te hisehoseho dia mitrosa mba hazony an'izay. Ny fikarakarana fanambadinana ohatran'izany te aseho tena atao tsara dia mitrosa manao zavatra mavesatra. Eo ihany izay atao tsy dia maninona fa anjara an'izay, fa misy mangalatra any manana an'izany.
misy manao zavatra ratsy. Ka ny fitsiry io hitana ny zavatra hitanao eo amin'ny hafa zay heverinao fa tsara amin'ity zao tontolo zao ty dia ratsy. Manala ny voninahitr'Andriamanitra aminao zany. Tsy hitan'Andriamanitra ianao fa tako ny fahotana. Na dia Kristianina aza ianao. Dia andininy 20 amin'ny Josoa 7 dia nanirako Josoa ka niazakaza nakany amin'ny lay ireo, ary indro voafina tao anatin'ny lay ny zavatra ary ny volafotsy tao ambaniny. Dia tratra tokoa ary maro ny zavatra niseho. Dia nalaina avy ao amin'ny lay ireny ka nentiny teo amin'ny Josoa sy ny zanak'Israely rehetra ary napetrany teo anatrehan'i Jehovah. Dia jery tsara ny 14. Dia nalain'i Josoa sy ny Israely rehetra akana zanak'Zera ary ny volafotsy, ny kapoty sy ny anjam-bolamena ary ny zanany lahy sy ny zanany vavy ary ny ombony sy ny borikiny sy ny ondriny amanosiny ary ny lainy mba amin'izay rehetra neto azy dia netiny ho any an-dohasa akora ireny. Ina moa ny idiran'ny ondry? Ina moa ny idiran'ny omby? Ina ny idiran'ny osy? Ina ny idiran'ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy? Mety hitan'ireo zanany lahy zanany vavy ihany hoe jerefa ty aza miteniteny ohatrao ary dia mety raviny ho an'izay. Fa le fifandraisany tao fifampikasohandreo efa fianakaviana anankiray dia natsoina daholo ireo zany no mila esorina sy fafana. Dia 15 dia hoy Josoa: andray ny loza nampidininao taminay, mba hahatonga loza aminao koa Jehovah anio. Dia nitoha-bato azy ny Israely rehetra ary nandoy ireny tamin'ny afo sady nanangom-bato teo amboniny. Dia nanao antotam-bato lehibe anarina azy mandrak'androany izy. Ary Jehovah dia nionina tamin'ny fahataizerany mindrehitra. Izany no nanaovana ny anaran'izany tany mandrak'androany hoe Loasa akoho. Ny zavatra amezako azy satria mandeha ny fotoanantsika dia itsotra. Rehefa Kristianina ianao, aza manahoatra ny fahasoavan'Andriamanitra. Andehananao anota satria mieritreritra ianao eo amin'ny abetsahan'ny fahotana no hitombon'ny fahasoavana. Ny tian'Andriamanitra dia izao, mahatoky azy ianao amin'ny fitiavana araka ilay nivakiantsika tao amin'ny Josoa 7 teo. Amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, amin'ny fo, tsisy faneriterena. Ary tsy tokony hijery an'izao tontolo izao fa avy mijery an'izao tontolo izao ty sy ny zavatra misy rehetra ao aminy ianao sy ny namanao sy ny manodidina anao dia tafalatsaka mandrakariva ao anatin'ny fandrika. Izay no jerevantsika amin'ny tapany faharoa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanany. Andeha hanondrika alohantsika hivavaka isika marina an'izao fotoana izao. Tombaandriamanitra eo misaotra anao zay no ny fitiavanao sy ny fahasoavanao izay nanomezanao an'izany teny zany nahafahanay namakafaka ny toerana misy anay eo anivon'ny maha Kristianina anay sy ny fiarahamonina misy anay sy ny zavatra tokony ataonay fa tokony tsy anaiky fahotana ary tokony atahotra ny fahotana indrindra zay ka tsy anakaiky an'izany akory azy, tsy eritreritra an'izany. Dia io izay miaino
izao fampahoezana rehetra izao ny fiadananao sy fahasoavanao pombanao azy meo finoana manokana avy aminao izy andreseny izay sakatsakana sy olana rehetra eo amin'ny fiainana. Tononona sangatana aminaranao san Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia mametraka ny mandraparesaka amintsika rehetra indray dia manitra fiadanana ny ombantsika rehetra. Veloma tompoko. Narainao teo An-dalana Hody. An-dalana Hody. Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny Pasteur Andriamparany Rabelohataona. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Open Radio.